400 sy 100 ireo mpitolona sy ny giadra manerana ny faritany Toliara ka 13 no maty tao aponja noho ny fampijaliana azy ireo. Andriamatoa Rakoto George no any 6 mbola velona tamin'ireo MDRM izay nitolona tamin'ny tolom-pahafahana mivaivay tamin'ny taona 1770 izay feno 70 taona amin'izao fotoana izao. Ary vadina MDRM iray kosa no sisa velona izay nahita tsara ny fijalian'ireo malagasy tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny alalan'ny lefina, famaky ary pilatra no nentin'izy ireo ny ady fitaom-pivavahana no tariny FFKM atao amin'ny tsangabato mahery fony malagasy izay fahatsiarovana ny faha 70 taona ny tolom-pahafahana tamin'ny taona 1770. Andian-tsoratra masina atao amin'ny Emosy toko 5 no fampianarana fohy izay niantso ny malagasy hanana fanetretena. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangambato n'ireo mahery fo ary notohizana tamin'ny kabary ny fandimbesan'ireo manam-pahefana. Nofaranana tamin'ny fizarana vary misy avalogony ho an'ireo taranaky n'ireo MDRM ho nofokena mitampy havanana ny fahatsiarovana. Mijoro sa itugulei nai, sa